Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity. Manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany ety am-piandohana dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray fa ny mandika ny teninao. Misaotra anao ihany koa izay mamposaka ny fahazavanao aminay. Misaotra ihany koa ny amin'ny valim-bavaka sahady izay omenao ny tsirairay avy indrindra izay miaina izao fandarana izao. Inonay tokoa fa tsy mba manampitsofina ianao fa mijery izay mahasoa, miaino izay angatahana ary manantanteraka izany araka ny ampianindra fonao. Eto izay ankehitriny andray ny teninao indray, hianatra ny fahamarinana avy aminao, ko meteza ianao hiasa eo am-pony tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao hoe miandry ary miasa, miandry ary miasa. Mifarana amin'ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra ny Lioka 4:20. Kanefa tsy eo no mifarana ny tantara, nanofy nanoratra ny boky ny Asan'ny Apôstôly ny mpanoratra izay Lioka. Ny aloha indrindra ny akarany Jesosy nakany an-danitra dia nanome hiraka ho an'ny mpianatra izy ary koa nanome azy ireo teny fikasana sy toromarika mba hiandry ny hery avy any amin'ny avo any Jerosalema izy ireo. Nanome toromarika ny mpianatra i Jesosy ny itoeran'izy ireo any Jerosalema mandrapahatanterahany teny fikasana ny amin'ny anirany, ilay teny fikasan'ny rainy dia ny fanahy masina izay ampahery azy ho tonga vavolombelona any Jerosalema, hatrany Jodia, hatrany Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Hitantsika izany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1. Asaiko ianao mamaky azy eo manomboka amin'ny 12 ka hatrany amin'ny farany. Mazava manko ny hiraka izay nampanaovin'i Jesosy an'ireo mpianatra ireo dia ny hahatonga azy ireo vavolombelona any amin'izao tontolo izao. Ka raha teo am-piandrasana izy ireo dia niomana ho amin'ilay hiraka izay nampanaovina azy tamin'ny fomba anankiroa. Voalohany ambaran'ny Lioka fa nanohy ny firaisan-tsaina tamin'ny fivavahana sy ny fitalahoana izy ireo. Tsy nisalasalany amin'izay hiraka izay nampanaovan'i Jesosy azy izy ary samy nanaiky an'izany asa nanorana azy izany. Izany no nandrisika azy ireo hiraisaina amin'ny fivavahana. Tsy nambaran'ny Lioka ny antom-bavaka izy ireo kanefa azo antoka tokoa fa nangataka fahendrena sy tanjaka rerim-po izy ireo mba hiarahany manatotosa ny hiraka. Ohatra hoe ho antsika tahaka an'izao izany. Ny zavatra faharoa nataon'izy ireo teo am-piandrasana dia niomana ho amin'ny fandaminana ny fanatanterahana ny hiraka. Namono teny Jodasy rehefa avy nanolotra an'i Jesosy ombona ary nanjary nisy toerana banga araka izany teo amin'ireo mpianatra 12. Rehefa raha teo am-piandrasana an'ireo mpianatra dia nitady ny fitarihan'Andriamanitra ka nifidy an'izay hosolon'ny Jodasy. Nifandamin'ireo mpianatra ireo ary nanao ny drafitra momba ny fanombohana ny hiraka izay nankinina taminy. Dia Petera no nitaran'ny toeran'ny mpitarika teo amin'ny fanapahana an'izany hevitra izany. Tsy nisy nanohitra ny zavatra nataony fa samy nahita izy rehetra fa nisy fahendren'Andriamanitra tao anatin'izany. Nahatakatra izy ireo ary nahatoky fa Andriamanitra no niditra ary niasa teo anivony. Tsy nitoe-poana izy ireo nandritra ny fiandrasana fa nametraka tanjona ary nanao asa izay nifandraika tamin'ilay hiraka izay nampanaovina azy. Raha teo am-piandrasana ny firotsoan'ny fanahy masina mba hanampy antsika hanatotosan'ny hiraka lehibe izay nankinina tamintsika isika dia tena voalohany indrindra tokony hirahina, tokony hiraisaina ka hifampahery.
ary angataka ny fanahy masin'Andriamanitra tokony ampifanaraka ny lahara-pahamenantsika sy ny an'ny fiangonana amin'ny lahara-pahamen'Andriamanitra isika, ka dia ny hamonjy ny very hitory ny fahamarinana ary amerina ireo izay niala tao ambala hiverina ho amin'Andriamanitra indray. Amen. Raha ny malala tsara indrindra aho mbola misaotra anao indray ny amin'izany lesona azonay anio izany. Maka ohatra tokoa izahay ny amin'ny fiainan'ireo mpianatra ao voalohany, dia mangataka izahay mba hanana firaisan-tsaina, mangataka izahay mba ho vonina ihany koa handray an'izany fanahinao masina izany, ny herinao rehetra, dia mangataka izahay mba hanaiky ihany koa an'ireo mpitarika misy anay ary hivavaka ho azy ireny mba ho tarihan'ny fanahinao masina mandrakariva. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.